Anio Alarobia 29 ny volana Febroary taona 2025. Evanjely masina nosoratan'i Masindahy Marika, nalaina tao amin'ny toko 19 andininy 12 ka hatramin'ny 20. Nametrahany tanana ilay jamba ka nahita mazava tsara ny zavatra rehetra. Tamin'izany andro izany, tonga tany Betsaida i Jesosy sy ny mpianany, ary nisy nitondra lehilahy jamba anankiray teo aminy sy nangataka taminy mba hanendry azy. Dia noraisin'i Jesosy ny tanan'ilay jamba ka nentiny nivoaka ny tanàna izy. Nasiany rora ny masony, nametrahany tanana izy, ary nanontaniany raha mahita zavatra. Dia niandrandra ilay jamba ka nanao hoe: "Ny fahitako ny olona mamindra dia sahala amin'ny hazo." Dia nametrahany tanana indray ny masony ka nasainy nijery izy, izay vao sitrana tsara sy nahita mazava ny zavatra rehetra. Ary nasain'i Jesosy nody any an-tranony izy ary nilazany hoe: "Mody any an-tranonao fa aza miakatra ao an-tanàna na milaza izany amin'ny olona ao an-tanàna." Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.